La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Manamarina ny mahany Madagasikara ny Ilizepary sa ny tantara ireo nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana ireo izay miala 2 kilometatra ny Frantsa, nosy izay efa namoany firenena mikambana fanapahan-kevitra ny taona 1970 ny hamerenan'ny Frantsa azy ireo any Madagasikara. 70 taona aty aorian'io fanapahan-kevitra navoaka ny firenena mikambana io, mbola tsy nampian'ny Frantsa izany fanapahan-kevitra izany. Mizotra amin'ny pilaminina ny fifampiresahana eo amin'ireo tompo-tany sy ny tompona ndraiky sy ny guichet unique Tanamasoandro etsy Andotapenaka, tompona parsela manodidina ny 300 eny Ambotrimanjaka hatreto no efa tonga nangata-panazavana. Olona efatra teratany ivoariana 2 taona sy teratany nizeriana 5 taona miampy vehivavy 2 teratany malagasy no nahatratrarina kokaina 700 grama ka nosamborin'ny polisy miasa ao amin'ny stup Anosy ny faran'ny volana oktobra lasa teo tao amina hotely iray teny Ambondrona. Fanamboarana rideau store indray no entina aminao anatin'ny fanadihadiana mikasika ny asa madinika amin'ity alina ity. Ny rideau store izay manomboka be mpanjifa eto an-drenivohitra na izany ampiasaina anaovana séparation rideau, fanaingona ny atitrano sy ny maro hafa. Ary farany vaovao iraisan'ny pirenena, tobo misy ny tafika ny Mali indray no niaran'ny asa fampiroroana androany, voka ny mahery ny 450 no namony ainy, anjatony kosa ireo naratra mafy. Ny andindin'izay ary arahinao afaka fotoana fohy. Tongolasy tokovavy faly miarabantsika rehetra tonga soa indray eto amin'ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao alina izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Isantarantsika ny fampalalam-baovao, fotoanany fanovana tokoa izao, fotoanany fanarenana ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka amin'ny lafiny maro. Ialana ary tsy ekeny intsony ny fitantanana tsy mahomby, ny fanjakana tsy tandalana, ny fisiny tsy maty manota, ny tsy fanaovana sy ny fanaovana kolikoly amin'ny andriny rehetra, ny fanaovana kiantrano an-trano amin'ny fitantanana ny firenena, ny firaisana tsy kombakomba amin'ny asa-panjakana, ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Firenena vaovao mendriky ny vanim-potoana ankehitriny no tiana ajoro. Matoa an-datsoratry Andry Rarsan. Nosaziana andolamandy 20 tapitrisa ariary amin'ny fanjakana malagasy ny logistique pétrolier SA noho ny tsy fahatomombanan'ny famatsiana solika herinandro lasa izay. 10 tapitrisa ariary kosa ny lamandy alohan'ny mpaninjara solika miisa 2 miasa eto an-toerana satria tsy voahazan'izy ireo ny tokony hananany tahiry-solika 20 andro sy hatapaka ny famatsiana solika eto Madagasikara. Namitra-pialana ny tale jeneralin'ny ofisy malagasy misahana ny akoranafo na ny OMH noho io tsy fahatomombanan'ny famatsiana solika io. No esorina ihany koa noho izay ny ministry ny angovo sy ny rano ary ny akoranafo ka ny ministry ny paotra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny haitao arakazy mirindra no misy olo-toerana vonjimaika azy. Napetraka ny guichet unique eny amin'ny tanàna Voara Andotapenaka handray ireo tompo-tany hisian'ny fifampiresahana mazava amin'ny fanonerana ny tompo-tany voakasiky ny tetika asa Tanamasoandro eny Ambohitrimanjaka. Miara-miasa amin'izany ireo ministera telo, ny fanajariana ny tany, ny fambolena ary ny mponina izay misahana ny tetika asa Tanamasoandro. Voalaza fa hatrany amin'ny 20 tapitrisa dolara amerikanina ny fitambaran'ny vola anaovana ny fanonerana amin'izany. Nitsidika ny fonjana tamin'ny mora ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry, nijery fotony ny olana misy sy ny fomba fiainan'ireo naniteny anivon'ny fiarahamonina. Sambany teo amin'ny tantaran'ny firenena no nisy filoha nitsidika ireo voafonja toy izany. Fietsika nambaran'ny filoha fa fietsika fanehoana fa zava-dehibe ho an'ny mpitondra ankehitriny ny maha-olona sy ny fanajana ny zon'olombelona. Tokony ho toerana fanarenana ny fonja fa tsy fijaliana. Hoy hatrany ny filoha nandritra io fitsidiana nataon'io. Nomeny toromarika ny ministry ny fitsarana, hitsara arak'izay aingana ireo voafonja mbola tsy voatsara. Nilaza ny ministry ny fitsarana nandritra io fotoana io
fa tsy maintsy ho vita fitsarana mialohan'ny 5 desambra ho avy zao avokoa ireo voafonja mbola tsy voatsara. Ireo rehetra ireo no anambarana fa fotoana ny fanovana tokoa izao, fotoana ny fanarenana ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka amin'ny lafiny maro. Fa manamarina ny any Madagasikara ny Îles Éparses ny tantara. Ireo nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana ireo izay miala reala kilometatra ny Frantsa. Nosy izay efa namohan'ny firenena mikambana fanapahan-kevitra ny taona 777 ny hamerenan'ny Frantsa azy ireo ho any Madagasikara. Efa 10 taona teorian'io fanapahan-kevitra io tsy mbola niampiatra izany. Arovatra ny fanadihadiana. Raha iverenana ny tantara, Portugay no nahita ireo nosy Éparses ireo. Nosy izay manodidina Madagasikara no misy azy. Ny taona 1970 namoaka fanambarana ny fanjakana frantsay fa i Madagasikara sy ny nosy miankina aminy izay antsoina hoe Îles Éparses de las zanatany frantsay. Ireo nosy kely ireo izay aty amin'ny ranomasimbe indiana, isan'izany Juan de Nova, dia avy aty Madagasikara no nitantana azy. Niankina tamin'ny farim-piadidiana sasantsasany teto Madagasikara ireo nosy ireo nandritry ny vanim-potoana nanjanahany Frantsa ny Madagasikara. Ohatra ny taona 1970 dia ny faritany Antananarivo ny farim-piadidiana ny ankinany. Ny taona 1970 dia ny faritany Maintirano. Ny taona 1970 dia niova ho distrikany Nosy-Be ary ny distrikany Toliara ny taona 1970. Roa volana mialohan'ny niverenan'ny fahaleovantena Madagasikara, izany hoe ny voalohan'ny volana Aprily taona 1970 dia niesoriny gouvernemanta frantsay tamin'ny Madagasikara ireo nosy ireo, ny Île Tromelin, Glorieuse, Juan de Nova, Europa ary Basasta India tamin'ny alalan'ny famoahana didim-pitondrana. Taona vitsy taoriany niverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara, lasa nitantan'ny ministera Outre-mer sy ny teo anivon'ny préfecture ny La Réunion ireo nosy ireo. Miaramila avy ao Mayotte na ny DLEM nanomboka teo no niaro sy nanara-maso azy ireo mba tsy hisy olona tonga ny antoerana. Tsinjana nitaka ireo nosy ireo i Madagasikara nandritry ny 70 taona mahery izay. Isan'ny taka izany ny taona 1770 ny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka izay minisitry ny raharaham-bahiny tamin'io fotoana io, saingy nilavin'ny Frantsa izany. Nanapa-kevitra ny anaitra ny ONU Madagasikara taorian'io izany hoe ny taona 1770 ary nandefa telegrama tamin'ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana nanambara fa fiandrianan'ny Madagasikara ny Îles Éparses. Ny taona 1770 namoaka fehi-kevitra na résolution 3491 ny firenena mikambana ny tokony hamerenan'ny Frantsa ny Madagasikara ireo nosy ireo na ihany koa ny hanatotosana fifampiresahana hamerenan'izany. Ny taona 1770 izany hoe eritaona taoriany namohan'ny firenena mikambana ilay fanapa-kevitra ny tokony hamerenana ny Madagasikara ireo nosy ireo dia mbola nanamafy ny mpikambana tao anivon'ny firenena mikambana ny tokony ifampiresahan'ny Frantsa faran'izay aingana ny gouvernemanta malagasy amin'ny fampiarana ny fanapa-kevitra niraisy ny firenena mikambana ny taona 1770. Tsy niato io fitakian'io tao anatin'ny 10 taona taorian'izay raha tsy ny taona 1770 izay fotoanany sy ny fionam-ben-dranomasimbe indiana ka nisy nitolo-kevitra ny tokony hanatotosana fanaova-tsony fifanarahana fiaraha-mitantana ny Île Tromelin sy ny Îles Éparses. Ny taona 14 nanaiky io fifanaovan-tsony io ny nosy Maurice saingy etsy andaniny na noho niaro ny manosy an'ny Madagasikara io hatrany ny malagasy. Tsy ireo nosy ireo ihany no nambaran'ny Frantsa fa azy aty amin'ny ranomasimbe indiana, fa isan'izany La Réunion sy Mayotte izay reala kilometatra maro lavitry ny Frantsa no misy azy ireo. Fa mizotra mpilaminana ny fampiresahana eo amin'ireo tompon'ny tany sy ny tompony andraikitry ny guichet unique Tanamasoandro etsy Andotapenaka. Tompona parcelle manodidina ny 300 eny Ambotrimanjaka hatreto no efa tonga nangata mpanazavana. Yves Richard. Taorian'ny fisokafan'ny guichet unique Tanamasoandro etsy amin'ny village voary Andotapenaka, natokana ampafantarana ny mponina voakasika mivanta ny tetikasa Tanamasoandro. Tompona parcelle manodidina ny 300 eny Ambotrimanjaka sy ny manodidina hatreto no efa tonga nangata mpanazavana. Taorian'ny fanamariana isan'ny tokony, parcelle 470 amin'ny fitonjato mahery voakasiky ny dingana voalohan'ny tetikasa no fantatra ary nisy avy hatrany nanasoniny promesse de vente
na ny fanomezan'ny toky amin'ny fampivarotana eo amin'ny tompon-tany sy ny fanjakana malagasy ampifanonerana. Efa hita ao anatin'ilay 10 hektara dia efa misy 44 parcelles. Efa hita ny olona tonga tetry zany tompon'ireo 44 parcelles ireo. Ny tsara marihana aloha fa le 44 parcelles tsy hoe olona 470 ny tompony fa mety misy olona iray manana parcelle maromaro. Tao anatin'izay efa nisy tompona parcelle 20 no nanao signé le promesse de vente. Raha ny mahakasika ny trano koa dia ny olona vao mifoky tany Anosy Vita Aboina. Efa nisy 4 ny tompona trano tonga tetỳ. Mijery sy nanamarina hoe voakasika tokoa ve ny tranony. Ny anankiray efa nanao signé le promesse de vente ihany koa. Antsoavo hatrany arak'izany nataon'ny tompona andraikitra ny Ministeran'ny Fanajarianan'ny tany, ny toeram-pinenana sy ny asa vaventy ho an'ireo tompon-tany eny Ambotrimanjaka, anantona ny guichet unique Tanamasoandro, ho fisorohana ny aiasy ny tsao mandeha momba ny faritra voakasiky ny tetikasa, na mafisina trano manoloana io fa malalaka ny fangataham-panazavana sy ny fifampiresahana mandidiny ity tetikasa Tanamasoandro ity. Marika namen'ny filoham-pirenena dia mipetraka trano hoe tsy misy asa azo atomboka, tsy misy asa fanotorana, tsy misy asa fandravana azo atomboka raha tsy voaray an-tanana tanteraka mahakasika an'ireo tompona fananana izay ho voakasika ny tetikasa. Izay aloha zany dia amafisina treto. Izany hoe tsy mbola misy aloha zany hatramin'izao resaka hoe tonga dia hanomboka hanototra tany na an'inona fa tena fijerena hoe iza ny voakasika, manaiky ilay olona manao sonia an'ilay fanomezan-toky fifampivarotana. Na mafisina trano ihany koa fa misokatra manomboka ny maraina ary mitony tapakandro hariva ny guichet unique Tanamasoandro eny amin'ny village Oara Andotapenaka, indrindra ho an'ireo tompon-tany mangataka fanazavana misimisy kokoa momba ity tetikasa Tanamasoandro eny Ambotrimanjaka ity. Izay ny amin'iny fa azo atsaraina ny tany arikairena Faobe eto Madagasikara anatsaratrarana nisy atanjona izay 5.4 isan-jato amin'ny taona ho avy hoy ny manampaizana momba ny antotanisa nanaovana fanadihadiana. Ankoatra ny fampanaran-dalàna sy ampamokarana ny fotony, isan'ny ampiakatra izany ny fahavitany foto-drafitr'asa maro indrindra ny lalana izay anatsara ny famoaham-bokatra. Fanadihadiana entiny Yves Richard Hatrany. Teboka maro ny nampiena ny tany arkarena Faobe teto Madagasikara ho an'ny taona 2024 araka ny tatra nataon'ny banky iraisam-pirenena farany teo. Isan'ny antony voalohan'izany ny fomba nandraisana ny fikajiana. Tsy mbola tafapetraka ihany koa ambonin'izay ny réforme structurelle nataon'ny fitondram-panjakana natsarana ny toe-karena amin'ny ankapobeny. Raha ny fikajiana azy aloha zany dia misy antsoina hoe troncature moa zany ny tenenana azy zany hoe misy fahabangana zany satria na ny taona 2024 raha dia mbola tsy tapitra kory amin'izao fotoana izao ka raha ikajikajy zany mahakasika ny fiakaran'ny arkarena tamin'ity taona ity zany ny tany dia mazava ho azy fa tsy maintsy mety ho latsaka ambany ilay izy satria izao mbola tsy tapitra ny taona dia mety le premier semestre voalohany ihany no mikajiana tao anatin'izany nefa le ezaka rehetrarehetra izay nataon'ny fitondram-panjakana dia mety ho aty amin'ny deuxième semestre aty zay vao ivoaka ho lasa vola le izy ho an'le olona ka mety anampy ilay tany fiakarany arkarena raha ohatra amina misy hoe 4,4% dia normal zany resaka calcul zany le izy kajikajy le izy. Azo atsaraina ny kilan'ny tany arkarena Faobe eto Madagasikara anatrarana ny tanjona 5.4 isan-jato ny taona 2024 sy 2025 hoy hatrany ity manampahaizana momba ny antotanisa nanaovana fanadihadiana ity. Ary efa miroso ny asa fanarenana izany amin'izao fotoana raha tsy ilaza afa-tsy ny fanamboarana foto-drafitr'asa maro indrindra any amin'ireo faritra mpamokatra eto Madagasikara. Raha ohatra ka vita ilay lalana RN 44 zany izay misy any Ambatondrazaka, Grenier, Sototro Madagasikara dia eo ihany koa ny Ambilobe Vohimara izay misy ny resaka vanille, ny resaka culture d'exportation zany dia inona maromarina fa ho tratra raha le tanjona 5% na 6% fiakarany tany arkarena amin'ny herintaona. Inona moa ny antony satria any Ambatondrazaka nge Sototro Madagasikara ary eo zany no mpamokatra ny vary eto Madagasikara ka rehefa ohatra ka tsisy tsony elanelany eo amin'ny collecteur efa kelikely zany izay zavatra dia afaka mivoatra zany ilay tatsan afaka mamokatra izy amin'izay fotoana izay ary rehefa misy koa miezaka amin'ny resaka teknika fambolena sy ny fanampiana azy amin'ny resaka foto-drafitr'asa dia hiampy ny vokatra zany sy ny tahiry izay ananan'ilay tatsan. Io tahiry io hivadika ho famatsim-bola na fampiasam-bola. Tsy maintsy arahina mesure d'accompagnement ankilan'ny fanarenana ny arkarena Faobe amin'ny alalan'ny fanamboarana foto-drafitr'asa toy izao hoy hatrany ity manampahaizana momba ny antotanisa nanaovana fanadihadiana ity. Isan'ny takiana amin'izany fampanarahan-dalàna sy ampiariana tsiraray
sy ny fanamafisana ny faiza-manao ny mpamokatra ny fotony izay hanatsarana ny fampidiram-bolany amin'ny ankapobeny. Tompon'andraikitra miisa 700 avy amin'ny seranam-piaramanidina valo manerana ny Madagasikara no isitraka fiofanana mikasika ny fampiasana ny visa elektronika amin'izao fotoana izao. Tanjona amin'izany ny ampanarahana fentra ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara. Fanatedina. Efa tafiditra ao anatin'ireo firenena manaraka ny fentreraisam-pirenena amin'ny fiarovana ny fandraisana ireo vahiny, indrindra ireo mpizahantany Madagasikara. Manampy betsaka amin'izany ny fametrahana ilay visa elektronika amin'ireo seranam-piaramanidina valo manerana ny Madagasikara. Mba hatratrarana ny tanjona amin'ny ahafahan'ny Madagasikara mandray mpizahantany mandrina ny 5 hetsy amin'ny taona 2024. Omena fampiofanana amin'ity resaka visa elektronika ity ireo tompon'andraikitra rehetra momba izany eny anivon'ny seranam-piaramanidina. Ny olona mandray anjara amin'ity formation ity dia olona rehetra izay voakasiky ny gestion an'ilay visa elektronika. Izany hoe ny personnel mipafa, ny personnel le manao prorogation visa dia ampianatra an'iry zareo hoe ankarazany formation professionnelle mikasika an'ilay système visa, izany hoe enrôlement, demande, contrôle de mobilité, de traçabilité ny paiement, zay rehetra zay. Formation aloha eto Antananarivo no manao azy, fa ny personnel rehetra le teneniko teo le concerné zay Madagasikara ray aman-tomboka. Satria 240 ny olona tokony formena dia à raison de 12 personnes par mois. Olona miisa 700 araka izany no voakasika ato anatin'ireo taona. 12 isam-bolana kosa ny fampiofanana. Tsaivina fanapa-kevitra izay noraisin'i Madagasikara manoloana ny Organisation mondiale du tourisme ny fametrahana ny visa elektronika eto amin'ny firenena. Olona miisa 4 teratany Ivoriana 220 taona sy teratany Nizeriana 530 taona miampy teratany Malagasy 2 no natratrarana kokaina 200 grama ka nosamborin'ny polisy miasa ao amin'ny Stupanosy ny farany volana Oktobra lasa teo atao amina hotely iray teny Ambondrina. Andry Rarson. Ny faran'ny volana Oktobra lasa teo maraina dia nahazo vaovao avy amin'ny olona tsara sitrapo ny polisy miasa ao amin'ny Stupanosy fa misy teratany Malagasy iray sy teratany Ivoariana iray mitondra kokaina eny amin'ny faritra Isoraka iny. Natao avy hatrany ny fanaraha-maso azy ireo teny amin'ny faritra Isoraka iny ary tonga tamina hotely iray tetsy Ambondrina izy ireo. Tokony ho tamin'ny fitora sy sasany dia niroso tamin'ny fisamborana azy roa avy hatrany ny polisy. Nandritra ny fisavana dia tratra teny amin'ilay teratany Ivoariana ny kokaina milanja 200 grama no sinjaraina tamina boulette miisa 220 izay milanja 10 grama ny boulette iray. Tokony ho tamin'ny folora sy sasany no tratehaka teny amin'ny manodidina n'Ambondrina ihany koa sy ilay ramatoa 430 taona naman'izy ireo. Ny arivan'io ihany tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro dia nosamborina ihany koa ilay teratany Nizeriana izay fantatra fa lehibe n'ilay teratany Ivoariana. Nandritra ny fanadiadina no nahafantarana fa ny 20 Oktobra 2024 no efa saika alefan'ny Seychelles ireo kokaina ireo. Nampitady vehivavy araka izany ilay teratany Nizeriana ary io vehivavy io no hitondra ny entana. Nanao ny asany ilay Ivoariana ka nifampiresaka tamina ramatoa 430 taona. Ity farany indray no nahita vehivavy 520 taona vonina hitondra ilay kokaina ka ny 15 Oktobra alina dia ny fanao fotoana tamin'ilay teratany Nizeriana teny talata maty ity vehivavy ity niaraka tamin'ilay teratany Ivoariana. Tapaka tamin'izany fa 4 ariary ny karamany mitondra ireo kokaina ireo ho an'ny Seychelles ka natsofoka tany amin'ny vatany sy ny fitaovam-pananahany ireo entana ireo ialana amin'ny fizavana eny Ivato. Rehefa vita ny fotoana nionana tamin'ilay teratany Nizeriana dia nanambara tamin'ilay teratany Ivoariana ilay vehivavy fa tsy manaiky ny karamany fanarahana ary tsy handeha ho an'ny Seychelles indray. Ny iray tetika indray ireto farany niaraka tamin'ilay ramatoa nahita ilay vehivavy ary nifanaiky fa avoaka avokoa ireo kokaina nalefa tany amin'ny tenan'ilay vehivavy ka hitadiavana mpividy eto an-toerana. Ny farany volana Oktobra io izy ireo no nitady mpividy teny Isoraka ka izao narahan'ny polisy ka nisamborana azy ireo izao. Ilay teratany Nizeriana kosa nihevitra fa efa tonga tany Seychelles ilay vehivavy gasy ary izao tratra teny talata maty izao. Fantatra ihany koa fa efa nigadra teny an-tanimora resaka famonoana olona ilay vehivavy saika hitondra ilay kokaina ary vao nivoaka ny fonja ny volana Jolay 2024 lasa teo.
Efa natolotra ny fitsarana izy efatra mianadahireto ny faran'ny herinandro lasa teo. Efa misy mampiditra itony rongony mahery vaika itony eto Madagasikara ankehitriny, ka miantso ny fiaraha-miasa amin'ny rehetra ny polisy-pirenena hiadina amin'ny fiparitahan'izany eto Madagasikara. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray, nanao fanambarana fanohanana ny kandida Nainandriatsitohaina androany, ny rafitra sy fikambanana miara-dalana amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina eny amin'ny boriboritany faha-efatra tarihin'ny solombavam-bahoaka Rasimanana Paulbert na Rosy fanadidina Enjiny Yves Richard. Mitombo hatrany mpanohana ny kandida Nainandriatsitohaina amin'ny fifidianana be ny tanàna eto amin'ny komuna Antananarivo renivohitra. Isan'izany ny rafitra sy fikambanana isan'ny tokony miara-dalana mivovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina eo anivon'ny boriboritany faha-efatra tarihan'ny solombavam-bahoaka voafidy teny an-toerana. Rasimanana Paulbert fantatra amin'ny solon'anarana Rosy izay nanao fanambarana mihezinezina androany. Rehefa nandinika na makafaka na mpitaha na ny resaka nataona ny programan'ireo milatsaka ho vidiana ho be ny tanàna, ny ekipa izay miaraka amin'ny député Rosy eto amin'ny 4e arrondissement dia nanapa-kevitra fanohana ny kandida Nainandriatsitohaina numéro 4 teka tompoko. Tsy nandeha ho azy ny fanohanana ny kandida Nainandriatsitohaina fa niainga avy amin'ny famakafakana sy fijerena ny programan'asany. Tafiditra anaty lojika hanohanana ny fanatanterahana ny vina sy velirano. Nataon'ny filohan'ny Repoblika Malagasy ho fanarenana ny tanàna na ny Antananarivo ihany koa izany ho hiatrany ny fanazavana. Hitantsika foana ny olana raha olona tsy mitovy dia mifamingam-pingana. Tsy isika namorona izay tsy nitenako fa amin'ity izany mbahoaka kosa izay. Ary manaraka izay koa dia zahay nitako fivavahana teny amin'ny 13 mai. Isan'izany ny fivavahana Antananarivo renivohitra satria avy eto ny tena eto amin'ny 4e arrondissement isan'ny azo lazaina hoe mahantra indrindra amin'ity Antananarivo ity. Ka izay te hametraka olona hifanao teny iarana aminay anamboatra ny tanàna. Izay fotsiny fa tsy misy ankoatr'izay. Isan'ny naharesy lahatra ny rafitra sy fikambanana isan'ny tokony anivon'ny boriboritany faha-efatra. Anohana ny kandida Nainandriatsitohaina ihany koa ny tokony ataony tamin'ny boriboritany faha-efatra, indrindra ny fandraisana fepetra manoloana ny fivangongon'ny fako, ny faliton'ny tanàna sy ny maro hafa, asa izay tsy niandrasany ela fa natomboka avy hatrany tamin'ny alalan'ny tetika Simo raha ny fanazavana hatrany. Fa mialohan'ny anarana ny toy ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny mangrove eto Madagasikara sy ny maresaka resan'ny pirenena dia anaraka dokavaritra isika. Vovô, Yellow Facebook Baka. Likez-o, commentez-o, publiez-o, partagez-o. Yellow Facebook Baka. 1 giga APSN amin'ny fotoana rehetra amin'ny vidiny 10 ariary monja. Tsindrio ny dièse 322 étoile 65 dièse. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM.
fa toizantsika ny fampahalalam-baovao miamiverina tsikelikely ny fanarenana ny alaonko ho an'ny faritra Boeny ny komina Boanamary no anatanterahany izany. Ireo olona eny ny vavifotony indray anefa no manao izany hatreto. Fanadidina entiny Michela Ranartsona. Alaonko mandidina ny 570 hektara no misy eto amin'ny komina Boanamary faritra Boeny. 10 hektara amin'izay no simba tanteraka ary 570 hektara sisa mamokatra tsara na ny antsoina hoe noyau-dur. Mandidina ny 5,000 alina ireo mponina eto amin'ny komina Boanamary. Saika ny velona tamin'ny asan'ny orinasa izy ireo fa iny saingy noho ny fikatoanan'ny orinasa maro tany an-toerana ny fandripahana ala no niveloman'izy ireo indrindra ny alaonko. Tena alaonko kitroka mihitsy tsy afaka natao ohatran'izay tena alaonko kitroka rehefa nikatona ireo orinasa ireo tsisy antim-pivelomana tsony zany zareo. Dia farany tsy maintsy mitady zavatra hoe azo idiram-bola zany dia le onko ny hitan'zareo tamin'izay fotoan'izay fa tena mety azahoam-bola. Dia nirohatra zany ny olona rehetra teto naka daholo naka an'le onko namidy. Dia zay no napotika be an'ity. Dia amin'izao zany zareo tonga saina satria misy amin'ny akamaroany zareo ireo koa zany efa pêcheur amin'izao tonga saina ry zareo zany amin'izao fotoana fa hoe lasa daholo le trondro tsisy tsony le kraby noho le fialan'le mangrove nanomboka namboly zany zareo nanomboka tamin'ny 2013 ka tamin'ny 2019. Dia reto ity place misy atsika ity zao volona tao tamin'ny 2018 ty misy atsika eto ty. Ny karazana onko voleny zareo moa zany misy anankiroa zany ny espèce ozy tsika. Ao ny Rhizophora micronatana onklahy dia ny Seropstagal na ny onko vavy. Hatreto raha ny fanadihadiana natao ireo vondron'olona ny fotony no mamerina ny fambolena izay entina mampitombo ny vokatra drakaka. Nanomboka ny taona 13 hatramin'izao taona 20 izao 400 hektara amin'ireo 10 hektara ihany no voarina. Be dia be zany le tombontsoa azony amin'ity mangrove ty. Zany le maro le satria zay mandeha manjono tena mahazo io zany farim-piainana mety tsara zany. Ary sisy ny tanay zany tsy horingana mihitsy zany. Zany tena mbola mahazo 200 kilo zay ata draka na filao zany na trondro. Isaka mandeha manjono zany isaka ny marioty karaha zany. Rango ny fermeturan'ny usine zany satria tsisy asa zany zany le vahoaka ta ifotony tany zany dia lasa nanapaka le mangrove. Tamboka hita moa zany le ratsy be tamin'le vahoaka ifotony mihitsy zany le raha zany dia tonga sianadao moa zany le ifotony zany dia andao ambolo mangrove. Raha tsy ivy ny Madagasikara no manana ny 200 ny alaonko maneran-tany. Ny alaonko voakarakara izay mamokatra drakaka 2,5 taonina isaky ny kilometatra tora-droa izany hoe amin'ireo alaonko 493 alina sy 2 hektara nanan'ny Madagasikara mandritra ny $4 isan'ny taona ny vola tokony hiditra Madagasikara avy amin'ny sehatry ny drakaka raha tsy misy ny fandripahana ala. Fa nitrangana trano indray ny tetsy amin'ny fokotany Antomadinika Atsimo alina tokony ho tamin'ny 10 ora mahery kely teo. Tandrevaka nataona renim-pianakaviana iray no fantatra fa niaviany afo. Fanadihadiana. Nisehoana aitrano indray ny tetsy amin'ny fokotany Antomadinika Atsimo alina tokony ho tamin'ny 10 ora mahery kely teo. Tandrevaka nataona renim-pianakaviana iray no fantatra fa niaviany afo ka nihitatra teo amin'ny manodidina. Ny fiarahamientan'ny fokon'olona no nahafahana namoan'ny afo raha ny fanazavana. Tsy nisy ny ainana fohy fa ny fahampotehana vokatry ny fahamaizana no betsaka. Avy amin'ny mpanovatra ny ray mamy teto an-tanàna teto, vehivavy izy io. Dia mamy izy dia le laboziny nampiretana ny laboziny zany ny ao an-tranony. Dia nanilany iny ara-mahain'le izy dia nakamoana le afo izy dia ny sase indray voaray any dia le afo tetra ny topony rivotra tamin'ny alina mbola nisy rivodrivotra nitsoka zay tamin'ny alina dia iny niteraka iny nitatra anakaty dia nakary amin'ny tranonay tary le izy dia misy popy io kaikely io dia le popy te ihany koa tsisy lalana bahanan'le anina eto daholo le anina zany tsisy lalana mihitsy eto so ihany fa nisy popy eto akaiketo zany io popy io zany nanavitra anay teto. Velotaraina ireo mponina eny amin'ny fokotany Antomadinika Atsimo
fa hatramin'ny alina nitrangan'ny fahamaizana mbola tsy hita teny an-toerana ny sefofokontany sy ny tompona ndraiky pokon'olona eny an-toerana. Mba mangataka an'le fitondram-panjakana zany mba hijery akaiky an'le vahoaka aty amin'ny madinika satria zao tsatsa mivona ohatr'izao hatram'izao ny président pokotany aloha mbola tsy hiteto hoe aiza na aiza mba handray an'le andraikitra feno amin'le mpiara-monina tsatsan'le vona efa tsy ny alina zao tsy nisy natoriana le olona mahitrano rehetrarehetra tao zay ao anatin'izany tafitsa satsia zao ny tranonay zao tia may tsisy raisina tsisy natoriana zany zao président pokotany hatram'izao mbola tsy tonga fa sao dia mba tokony mba hojerena akaiky any momba anay. 5 tafo eo no fantatra fa lasibatry ny afo tamin'ity aitrano nitranga tetsy atao madinika atsimo ity. Fa ny fanamboarana rideau store indray no entina aminao atao anatin'ny fanadihadiana mikasika ny asa madinika amin'ity alina ity. Ny rideau store izay manomboka be mpanjifa eto an-drenivohitra na izany ampiasaina anaovana séparation rideau fanaingona ny tatin-trano sy ny maro hafa. Fanadihadiana entiny Yves Richard. Anaovana séparation ana efitrano, anakonana faritra iray, anaovana rideau eny hatramin'ny plafond. Asa maro manodidina ny fanaingona ny adi-trano no azo ampiasaina ny rideau store. Raha bararata sy akora veto an-drenivohitra no nampiasaina namboarana azy hatray. Ny rideau store vita amin'ny rafia avy any amin'ny faritra no be mpanjifa amin'izao fotoana izao, izay varotana manomboka amin'ny 5,000 sy R1,000. Arakarak'le zavatra komandin'le olona zany le izy. Manomboka amin'ny 100,000, 75,000, 200,000, 150,000, ohatrohatra zay arakaraky ny habeany sy ny zavatra komandin'le olona zany le izy satria ity tsy voatery ohatr'izao foana tsinony fa ndraindray io manao paozina varavarakely mivoha ohatra paozina varavarakely mivoha mihitsy arakaraky le rehefa varavarakely tian'le olona satria ndraindray le olona hoe rindrina anankiray mihitsy dia asianao ohatra paozina varavarany eo le izy zany tsy hitanao oferana hoe firy lafo na firy tsy lafo satria anao olona mandalina rasanao eto. Ndraindray malafo ray, ndraindray malafo roa, ndraindray tsy malafo mihitsy, ndraindray malafo 10 arakaraka. Ankoatra ny falafosany vidiny support, ny tady sy ny kojakoja maro ilaina amin'ny fanamboarana ny rideau store. Misedra olana maro ny mpanamboatra ity karazana fanaingona trano ity raha ny fitarainana azo. Isan'izany tsy fisina sy ny falafosany rafia izay jifaina manomboka amin'ny R100 ny ray. Tena tsy dia misy aloha zao ny akora moa ny zavatra ampiasaina zany somary lafolafo daholo nefa ny olona ohatrany hoe eritreretin'ny olona hitovidy amin'ity zany ity nefa ity zavatra hitantsika eto Antananarivo ity avaiza ny angalana an'ity singa indray ity zao 200 ity mitonga eto singa indray ohatrany ity aty avy any amin'ny sisiny any avy any amorontsiraka any dia tonga eto aminay dia tahena indray averina amboarina zany satria ohatra ry izy tonga vana ohatra ry ambony ry dia averina amboarina dia ajariana zany zay zany manao azy ohatr'izao dia vidanana n'iny lamba atao ruban iny dia zairina. Rideau store efatra isan'andro ny vitany ireny mpianakaviana ity. Tsy arak'izay ankilany ny tsena amin'izao fotoana noho ny mbola tsy fahafantarany mponina ny tena asan'ny rideau store. Saingy asa tony rehetra no ataony ka tsy maintsy hajaina sy lofosany. Taky ny efa fanaony mahazatra tany Manakavaly indray no niompana ny asa sosialin'ireo mpianatra eo anivon'izy KE. Ireo olona manana aretin-koditra indray no nisitraka ny fanampian'izy ireo. Fanadihadiana. Mbola manana olana amin'ny fidirana eo anivon'ny fiarahamonina ireo olona manana aretin-koditra eto Madagasikara. Tahaka ny eto Manakavaly, toerana no safidian'ny mpianatry ny KE anatanterahana ny asa sosialin'izy ireo. Ny antony nanomezana ireo zavatra ireo dia no fatsapanay fa tsy nisy fidiram-bola maharitra ireo olona mitondra takaitra ny aretin-koditra ka izy ireo indraindray voahifikitra ny fiarahamonina ka izany indrindra ny antony nahatongavanay aty hamerina azy ireo indray ao anatin'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fambolendry zareo ary amin'ny alalan'izany fambolendry izany no afaka mamokatra vokatra izy ary izay vokatra ho vokariny avy eo dia hoentiny amidy ahafahany miteraka loharanom-bola ahafahany zareo. Velona amin'ny alalan'ny fambolena ireo mponina eto Manakavaly. Tombotsoa azy ireo ny fanampiana tahaka izao indrindra amin'ny resaka rano. Tena tombotsoa be ho anay tokoa satria zao ary zay zao fa 2 volana efa tsisy rano nefa zao dia sady afaka amboly zay no zava-dehibe amin'ny olombelona teo hoe fidovana ny sakafo mila ny rano hatrany na ny olombelona ary dia manaraka an'izay moa fambolena mbo sy ho tapaka na reny zay afaka mamboly ety tany eto manondraka.
lavadrano, zanakazo, fihinam-boa, masomboly, voanjo sy katsaka ary fanamboarana toeram-pambolena iray. Ireo amin'ny ankapobeny no natolotra ireo mpianatra eo anivon'ny INSCAE, ireo olona manana aretin-koditra teto Managavaly. Izay amin'iny fatanteraka ny faranen'andro teo ny fametrahana samboady ny solombavambahoaka IRD Aida Ratsimandriona voafito amin'ny distrikan'ny Faradofay. Nanamafy ny tenany fa ifamatotra sy ifanometanana amin'ny vahoaka hatrany amin'ny fampandrosoana any distrikan'ny Faradofay. Rovetrany fanadedina. Tontosa tamin'ny faranen'andro lasa teo ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny solombavambahoaka Aida Ratsimandriona voafito amin'ny distrikan'ny Faradofay ny samboady. Solombavambahoaka IRD izy ary nanao podrona nandritra ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny volana May lasa teo. Tonga nanatrika ity lanonana ity avokoa ny solon-tenan'ireo komina misy 720 any an-toerana. Nanome tokony vahoaka ny tenany fa ifamatotra sy hanome tanana amin'ny vahoaka hatrany ary hampandroso ny distrika na voafidy azy araka ny efa fanamby napetraka ny fitondram-panjakana. Ankoatran'izay dia misy PGE dia programa nasam-panjakana izay nolaniana amin'ny maha-solombavambahoaka anay no nandana an'izay PGE zay ka anjara tsika ao anatin'izay PGE zay dia ny fanamboarana lalana miala ny Ambohibe hatra Faradofay ary farafangana sy avy amintsika na Faradofay eto. Ankoatran'izay moa ny filoham-pirenena dia sy manao ambanin-draha koa manampy antsika tanora araky voalaza teo Tandroany iny ny terrain izay nampanantenany antsika tamin'ny fotoa nandalovany teto. Notsindriny manokana fa natao hitatitra ny etaetam-bahoaka any amin'ny fahefanam-panatanteraka mba tonga izany ho tonga asa mivaingana hiatraika mivantana eo amin'ny fiainan'ny mponina ny asan'ny solombavambahoaka. Nampahafantariny ireo ray aman-dreniny mpianatra ihany koa nandritra ny fametrahana samboady izao fa mamempoana ny sara-pisoratana anarana amin'ny ambaratonga voalohany araka izay efa nambaran'ny minisitry ny fanabeazam-pirenena. Fa ny mikasika ny tetikasa Tanamasoandro indray no hoentiny Gaeton Andriatsilavo amintsika ao anatin'ny fandaharana Alalino any alahady izao amin'ny 7 ariva. Ny Tanamasoandro izay niteraka resabe teto amintsika tatoato aroary ny santuiny an'izay. Niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina ny tetikasa Tanamasoandro vahaolana natolotry ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ho an'Antananarivo. Nazava ny tenin'ny minisitry ny fanajarenany tany, ny toeram-pininana sy ny asa vaventy manoloana ny fikasana ireo mpanao politika sasany izay manohana be fahatany ny tetikasa. Voatonona manokana amin'izany ireo solombavambahoaka TIM sy ireo vondron'olona sasany amin'ny tsy tokony ikitiana anambohitra manjaka amin'ny mahatany masina azy. Mpanohitra neny antoko TIM dia mazava ho azy zany ny antoko TIM anao zay tsy avitan'ny tetikasa ny fanjakana. Izay le fanoherana tiany atao. Tsy araka le niteneniny hoe zay dia manohatra anatsara zavatra. Fandroanany izy tsy manana vahaolana hoentina le solombavambahoaka fa manohatra manao mpitolo fotsiny satria hoe tetikasa ny filoham-pirenena io dia ndao toerina le izy fa maninona ary ny tsy toeriny ny fanotofana tany natao tena somandrakizay maninona ny tsy toeriny reo autorisation ameny fanotorana tany eny akoron-drano sy manodidiny ireo izay tady tsara fa mibe ny tanàna TIM eto Antananarivo na mialalana an'ireo satria le izy tetikasa ny filoham-pirenena dia hoe tsy mety le izy amin'ny mampanohatra azy. Naneo ny heviny ihany koa ny olon-tsotra, olom-boafidy, mpandinika ny fiarahamonina, mpahay tantara sy ny maro hafa. Ny raisan'ny rehetra dia ny hoe tamin'ny andro ny fahampanjaka no tsy maintsy teny amin'ny avoana no anorenana trano. Fiarovan-tena amin'ireo fahavalo manafika ny tanàna, mbola vitsy ihany koa ny mponina tamin'izany fotoana. Dia izay ihany koa tompo-kilasy tompo-vava namarana amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alin'ity ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.
La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavao. Luxor, le plaisir du confort. Nanulcha Nauteu ni Fampalalambaovao.